Zay ny amin'indry mpijery ajaina fa 7 andro ateoriany nanadiovana ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny fanadiovana ny tsena fanalan'ireo mpivarotra amoron-dalana dia mbola mitohy hatrany ny fifaninjehana eo amin'ireto farany sy ny mpiasan'ny commune ary indrindra ny polisy munisipaly avy anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Andeha jerena ny fanatitiana. Saika isan'andro no ahitana fifanjevony eny Analakely sy ny manodidina taorian'ny fanesorana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra amoron-dalana. Andaniny ireo anivon'ny polisy munisipaly sy ireo mpiasan'ny commune izay manara ireo mpivarotra amoron-dalana. Ankilany ireo mpivarotra amoron-dalana izay tsy manaiky ny ala mora foana amin'ny fivarotana amoron-dalana. Na dia efa hita fa malalaka aza ny arabe ary efa tsy dia mitohana intsony ny fiara dia tonga isan'andro eny amin'ireo toerana fanatanterahany asa andavanandro ny ireo mpivarotra. Raha tsy ahivana dia nanomboka ny alatsinainy fa 4 ny volana janoary teo no nirosy tamin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay tafiditra indrindra amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanadiovana ny tsena. Ireo mpivarotra teo Analakely, Behoririka, Tsaralalàna ary Petite Vitesse no niatombohan'ny fanadiovana. Nanambarany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa efa nisy ny fifampiresahana mialoha ny alohan'ny nirosona tamin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Ny fiamerenana azy ireo ao anatin'ny tsena ara-dalàna no tanjon'ny commune ho tombotsoan'ny rehetra izay mampiasa ny lalana.